tsy hoaiko tantaraina tompo ny herinao misy fasanady are sy ny eloko afaka dia oirao itoriny vaovao mafaly mandray ny famonjena ireo mahatra sy mijaly faharozakora sy mitoriny filazantsara filazantsara ka ny feoko asandratro ileranandy amanitra faharozakora sy mitoriny filazantsara filazantsara ka ny tolokira anambara ny asanany amanitra. Ry havana manala amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Hideratra amin'ny voninahitra n'Andriamanitra isika. Salamo 4:1 ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'ny tompo. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra. Mankalaza ny voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe indre matahotra ny asanao, ny fahalehibiazany herinao no kiza ny fahavalonao anao, ny tany rehetra ekoaka eo anatrehanao ka kalazanao, eny ankalaza ny anaranao izy. Amen. Vavaka isika ry havana. Isaoranay ianao ry tompo Andriamanitra eo, eny isaoranay ianao fa lehibe sy mahatalanjona tokoa ny asanao, ka ikoiza ny fahavalonao anao zany. Dia ndreto zay olombo antsonao, olona natsoinao amin'ny anaranao, olona novonjenao sy notahinao, ary nomenao tombonandro pahasoavana. Manatanteraka izao fotoana momba ny fampianarana ny amin'ny filazantsaranao Jesosy zay nosoratany Jaona zao zahay, ary miditra amin'ny toko 5:20. Hitondram-bavaka an'izany zay tompo mba ho tanteraka sy ho lavrary araky ny habe nindra fonao, ary ny vahoakanao zay hitondrany zany fampianarana zany ampitaindavitra dia toy ny mifanatritava sy mifanakaiky araky ny habe nindra fonao, ary ohatra lavitra noho izany aza satria te iray fo, te iray fanahy, te iray fofinaina eo anatrehanao zay isaky ny fotoana tahaka izao. Ary nonay Jesosy fa mihoatra noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia ny fiasanao ka ahatonga ny olonao anana fifantohana ary anana fitiavana manaraka sy miaino izao fotoana izao. Ny anaranao ary tompo nentinay maniry mo anao zao vavaka izao, ary ny heri ny fanainao masina no ombanay zay tondra sy anatanteraka ny fampianarana, ary koa ampifantoka tanteraka ireo olonao zay mandray izany any an-trano. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana manala amin'ny tompo, ampahary-be famonjena, matahiry ny finoana, mifankaty, miasa amin'ny fahazotoana. Tombondray ity ny fotoana zay fanatrentsika tava ka anatanterantsika izao fampianarana momba ny filazantsaran'i Jesosy zay nosoratany Jaona zao. Miditra tanterakitsika izao amin'ny toko 5:20. Ka ity toko 5:20 ity dia misy fizarana anankitelo lehibe, dia reto avy zany. Ny voalohany dia ny Jaona toko 5:20, manomboka amin'ny 5:1 ka hatrany amin'ny 5:20.
io a dia miresaka momba ny fanenjehana araha-mpandresina fanenjehana araha-mpandresina. Ao anatin'izany a dia misy zanam-pizarana anankiroa. Zanam-pizarana anankiroa, ny voalohany a dia ny andininy faefatra, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Ny fanenjehana izay hanjo ny mpianatra rehefa lasa Jesosy. Rehefa lasa Jesosy dia isy fanenjehana ahazo ny mpianatra ary resahan Jesosy mialoha zany. Ny faharoa dia ny ialan'i Jesosy eto amin'ity tany ity a dia io fotoana io kosa no iavian'ny mpananatra dia ny fanahy masina. Ao anatin'io andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahadimy amby folo io a dia ahitantsika ireto zavatra roloa reto. Ny voalohany a dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia miresaka ny amin'ny teny fanamafisan'i Jesosy zay efa voalaza teo aloha ary fampidirana ny resaka manaraka. Zay no hiteo ary manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatrany amin'ny faraiky amby folo dia ny asan'ny fanahy masina eo amin'izao tontolo izao. Ary ny andininy faharoa amby folo ka hatrany amin'ny fahadimy amby folo a dia ny asan'ny fanahy masina amin'ny mpianatra Jesosy. Zay no resahana ao anatin'izany fizarana voalohany izany. Ao amin'ny fizarana faharoa, ny fizarana faharoa kosa dia manomboka amin'ny andininy fahaenina amby folo ka hatrany amin'ny fahaefatra amby roapolo. Ny alahelo mody fifaliana zany a no ho hitantsika, zany hoe isy alahelo be nefa io alahelo io a dia lasa ho tonga fifaliana indray. Misy zanam-pizarana anankitelo ihany koa ao anatin'izany ka ny andininy fahaenina amby folo no voalohany. Io a dia ny nilazan'i Jesosy fa vetivety foana dia tsy ahita azy ny mpianatra. Vetivety foana dia tsy ahita an' Jesosy a ny mpianatra. Ary ny andininy fahafito amby folo ka hatrany amin'ny fahavalo amby folo a dia ny fanontaniana nataon'ny mpianatra. Zay no hitantsika eo, Jesosy milaza hoe vetivety foana ianareo dia tsy ahita dia ny mpianatra nametra-panontaniana ny amin'izany. Eo amin'ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo a ny teny navalin'i Jesosy Kristy ny mpianatra zay nametraka izany fanontaniana izany. Ao anatiny io a dia misy ireto teboka telo reto zay tsy maintsy hitondrana dinidinika ihany koa. Eo amin'ny andininy fahasivy amby folo a Jesosy nalala ny tao an-tsain'ny mpianatra fa te hanontany azy ny amin'izay nolazainy ireto mpianatra reto. Inona ny lazain'i Jesosy? Raha mamaky an'izany sika dia te hanontany azy ny mpianatra rehefa mandre zanjahatra nolazainy zany fa tsy sahana ny tany kanefa dia fantatra Jesosy zany. Eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatrany amin'ny faharoa amby roapolo a dia ny alahelon'ny mpianatra tsy maintsy misy satria andeha tokoa ny tompo kanefa ody fifaliana indray izany alahelo ny mpianatra zany a rehefa miverina ho aminy indray ny tompo. Ary ny teboka fahatelo zay miaraka amin'ireo a dia eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Ny andininy fahatelo amby roapolo kosa dia amiresaka ny amin'ny hoe ho tanteraka tokoa ny fahalalana ny iray sy ny firaisana amin'i Jesosy Kristy ary fifaliana ho an'ny mpianatra ny fialan'ny tompo amin'izany. Ary ao anatin'izay a no aseho voalohany a dia ny fahalalana tanteraka, ny valim-bavaka tanteraka ary ny fifaliana tanteraka ao anatin'ity atao hoe zanam-pizarana fahatelo sady farany ambara ity. Dia toy izay a ny fizarana faharoa fa hiditra amin'ny fizarana fahatelo sady farany isika. Ny fizarana fahatelo sady farany a dia ahitantsika ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatrany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Ny farateny izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra talohan'ny fahafatesany. Ny faratenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra talohan'ny fahafatesany. Io a dia mizara efatra.
mizara efatra io fizarana fahatelo misy zany zanam-pizarana efatra ao anatin'izany. Ny zanam-pizarana voalohany a dia ny andininy fa 520 ka hatrany amin'ny 720. Ny fandrosoan'ny mpianatra rehefa tonga ny mpananatra, handroso amin'ny fahalalana ny mpianatra rehefa tonga ny mpananatra. Eo amin'ny andininy fa 520 ao anatin'izany a zanam-pizarana zany dia hotsotra ny fampianarana ataon'ny tompo, hotsotra ny fampianarana ary ho azo ny mpianatra zany fampianarana zany. Ary na ny mpianatra aza moa dia vaky miteny mihitsy aho hoe mampianatra tsotra ianao, miteny mpahamorany ianao ary mora raisina ny zavatra ambaranao fa tsy nataonao ampanoarana zay katsahana sy tadiavina ary eritreretina lalina voazo ny ambara. Eo amin'ny andininy fa 420 sy ny fa 720 kosa dia angataka amin'ray ho an'ny tenany ny mpianatra. Zany hoe ny mpianatra dia afaka mangataka mivantana amin'ny ray arak'izay ambaran'i Jesosy sy lazain'i Jesosy ao anatin'izany. Ary ao anatin'io a dia misy teboka anankiroa zay tiana hotsindriana ao anatin'izany 520 sy ny fa 720 zany, satria ny 520 a dia hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ny mpianatra. Ary raha mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy izy a dia Jesosy mihitsy ny manome azy. Ary ny faharoa dia ny 520 hatoky marina ny mpianatra fa tena tian'ny ray izy satria tian'i Jesosy sady tian'i Jesosy ka tian'ny ray zay naniraka an'i Jesosy. Eo amin'ny andininy fa 520 a dia ny iavian'i Jesosy sy ny alehany, zay zany a no resahany eo koa. Ho avy izy a ary ambarany ihany koa lay alehany zay somary nanahirana ny mpianatra nyeno azy teo aloha. Ady ao zany a ny anambarany ny tompo an'izany. Eo amin'ny 920 ka hatramin'ny fa 30 zay zay zanam-pizarana manaraka dia ny fanekam-ponoana zay nataon'ireo apôstôly. Ireo apôstôly dia nanao fanekam-ponoana ary io hitantsika io a no ambarany ao amin'ny 920 sy ny hatramin'ny fa 30. Ary ny mamarana azy a dia ny 9 fa 130 ka hatramin'ny fa 330 anatra sy toky nomen'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra. Ka ny 9 fa 130 sy ny fa 230 a dia anatra nomen'ny tompo. Ary ny 9 fa 230 farany a dia toky nomen'i Jesosy Kristy ny mpianatra, zay no hitantsika ao a anatra sy toky natolotry ny tompo ao anatin'izao zanam-pizarana efatra amin'ity fizarana fahatelo lehibe ity. Dia hiditra ao amin'ny fizarana faharoa lehibe amin'izao fampianarana ny bokin'ny Jaona izao. Ny fizarana faharoa lehibe dia ny teny sarotra sy ny valim-panontaniana zay napetraky ny mpianakavy ny finoana. Anankidimy no entineto ao anatin'izany. Ny voalohany a dia eo amin'ny Jaona 4:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ao anatin'izany fanontaniantsika ravaliana. Ny kristianina sy ny jiosy no resahana ao anatin'izany ary zay raha teo moa ny fipetrak'ilay andininy faharoa nangatahany namana fanazavana. Ireo voalaza fa roahana dia ny mpianatra no nambaran'i Jesosy ao anatin'izany hoe roahina ianareo amin'ny sinagoga, ary tamin'izany vanim-potoana zany indrindra no nisehoany io satria jiosy tsy mahazo avaram-patana intsony amin'izay fivoriana ary indrindra any amin'ny toeram-pivavahana ireto mpianatra reto. Tonga hiady aminy ireo mpiara-monina aminy, ireo mpifanerasera aminy, ireo mpiaraka aminy any amin'ny sinagoga taloha satria heverindreo olona mpiara-mivavaka amin'ireo fa manao fivavahana hafahafa izy a no izy nandray ny finoana an' Jesosy Kristy. Ka ao anatin'izany finoana nanarahany an' Jesosy Kristy sy ny fampianarany entiny momba an' Jesosy Kristy zany a dia ho lavin'ireo olona maro ireo izy ary horoahan'ireo olon'ireo
tsy avelan'ny olona mivavaka anaty sinagoga ntsony a ary dia ifanenjika misy ady mihitsy am'izany ary ao anatiny zany ady zany a no everiny reto olona zay atao hoe tonga fahavalo ny mpianatra ireto fa manao fanompompivavahana mihitsy izy zany hoe ady masina mihitsy io ataony io ka amin'ny fiheverany de hoe zao zavatra ataony zao na ny famonoana na ny fanenjena na ny famatorana ny mpianatra na ny fandroahana ny mpianatra zao a de everiny fa tena izy ary arak'izay marina ao anatiny zany fivavahana ataonyzany satria manoitohina ny finony noho ny atao hoe tsy fahalalany ary ny fandavany ny fampianarana entiny mpianatra sy ny fandavany any Jesoa le avany Nazareta ho Mesia araky ny teny zay ambaran'ny mpianatra aminy de zany no raisintsika hoe tonga mpifahavalo zany a ny mpiaramonina nateraky zany ary zay le fandresantsika tany aloha hoe mety misy fisarahana tokoa entiny zany atao hoe fandraisana ny teniny Jesosy sy ny fivavahana kristianina zany ka na de ny olona mpiaramonina zay efa nifakahazo azy ateraky zany filazantsara zany de lasa tafasaraka satria rehefa tsy mety mandray ny filazantsara dia ilaozan'ny olona zay mandray ny filazantsara ary ny olona zay mikisina mitazony ary mifikitra amin'ny fombandrazana teo aloha dia tafajanona miilika ery apiteriko ka lasa mifampitazana sy mifanenjika tafasaradro amin'ny kristianina ireny ny faharoa dia eo amin'ny Jaona 9:11 ny 17 ka hatramin'ny 10 io zany a de entina ilazana ny amin'ny hoe ny fiverenan'i Jesosy any an-danitra no hatongavany fanahy masina eo amin'ny mpianatra sy eto amin'ity zao tontolo zao ity maro ny asa ataony fanahy masina efa voalaza tany elotanya ny mombamomba n'izany sasany araky ny anaran'ny fanahy masina moa zany a no asa ataony rehefa hoe mpananatra izy a de misy asa sy andraikitra tanany am'izany mpananatra azy zany indrindrindrindra ny asa ataony amin'ny mpianatra eo anoloan'ny fitsarany izao tontolo izao zay ampiariny am'reto mpianatra reto ka hitondrany ny fanahy masina de nidinika sy atao hoe taridalana ary asa mampahery ny mpianatra eo anoloany reny fitsarany izao tontolo izao reny ary rehefa milaza ndray izy ny hoe ny fanahy ny fahamarinana dia aondray zany a no anehoany ny filazana ny fampianaran'i Jesosy Kristy a sy ny filazana ny amin'ny hoe marina avokoa zay zavatra rehetra nataon'i Jesosy ka andraisan'ny mpianatra zany fahamarinana zany ho fiainana de tak'izay zany a betsaka ny asa ny fanahy masina ao anatiny zay ambara izay a fa arakaraky ny anarana zay entiny no ilazana sy anambarana ary anoritany Jesosy ny asa zay taterahan'ny fanahy masina ary mihoatra noho zany no ambaratsika eto amin'ity le andininy hoe fahavalo ity a zay somary nasiny namatsika teboka kely mikasika ny amin'ny fanontaniana de hita fa somary sarotsarotra kanefa tsy de sarotra ihany koa eo amin'ny teny grika ny teny hoe fitsarana dia midika hoe fanamelohana ny teny hoe fitsarana de midika hoe fanamelohana ka ny fanamelohana sy ny fitsarana zany a dia teny iray ihany atao anatiny ny filazantsara zay nadika sy nandraisakevitra avy amin'ny teny grika ka io zany a de aseho ary efa nambara tany amin'ny Jaona 3 ny 17 de ahitantsika an'io ery amin'ny soramandry ery hoe fanamelohana fitsarana sy ny sisa eo amin'ny 17 17 17 sy ny manaraka de ilazana n'izay hoe fitsarana egalina fanamelohana izay manazava io 15 io ny 9 manaraka rehetra am'izay atao hoe entina ilazana zany atao hoe fanamelohana zany a arak'izay nataon'ny olona no mahameloka azy eo anatrihan'ny asa zay nytaterahan'i Jesosy Kristy sy zay no tany saina
ao anatin'izany ary araka ny tenin' jesosy hoe ho fitsarana no nyhevinny ety eo amin'ny jaona toko fasivy ny fasivy amby telopolo no nila zany an'izany efa nitsindritsika mafy moa zany a tany aloha tany a ary mbola averina ihany fa rehefa tonga jesosy kristy dia ho fitsarana zany fahatongavan'ny tompo zany ka ho fanamelohana no dikany ka ho fanamelohana ny tsy mino an' jesosy zany a no ambara eo amafisiny eto zany a fa ho fanamelohana ny tsy finoana an' jesosy ao ny andininy toko fahadimy amby folo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatrany fahadimy amby roapolo no iresahana an'izany ny fahatelo a dia eo amin'ny jaona toko fahaenina amby folo ny andininy faharoa amby folo sy ny andininy fahatelo amby folo isan'ny asan'ny fanahy masina ihany koa ny atao hoe miasa amin'ny finoana an'Andriamanitra miresaka momba ny finoana an'Andriamanitra telo nefa iray na ny trinité zany asan'ny fanahy masina ihany koa ary eo no anazavana nylay teny momba n'izany zany hoe ao moa zany jesosy de miteny tamin'ny mpianatra manao hoe ankehitriny dia mbola manana zavatra maro tiana olazaina aminareo a kanefa mbola tsy zakanareo zany fa rehefa tonga ny fanahy masina de izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra isan'ny ao anatin'izany ampianarin'ny fanahy masina zany a zay tena miavaka tokoa ny amin'ny finoana an'Andriamanitra telo nefa iray na ny trinité zany satria reto mpianatra reto a de nanaraka ny fivavahana judaisma zany hoe monoteiste izy zany vavaka amin'Andriamanitra tokana ary averiny iny telo isan'andro farafakeliny ny filazanany amin'ny hoe Jehova de Jehova Andriamanitra iray ihany iny telo isan'andro maraina atoandro hariva farafakeliny ny amerimberenana an'izany ka raha ilazana mikasika ny momba an'izany atao hoe trinité zany izy a de sarotra mihitsy no andray an'izany sarotra mihitsy no ino an'izany sarotra mihitsy no anaiky an'izany raha tsy tonga ny fanahy masina zay iasa ao anatiny zay voatakany zany a ny am'izay efa nanambarany Jesosy Kristy ny tenany ao anatin'ny fampianarana sy ny filazana samihafa de hitantsika renylay niseho tamin'ny atao hoe ry Filipo sy ny namany reny a lay mieritreritra hoe Jesosy fa miteny hoe zay nahita de nahita ny raiko Filipo mbola manontany ihany manao hoe asehoy anay izy a de ampy anay zay de reny rehetrarehetra reny zany a fanehoana hoe ho sarotra mpianatra ny filazana sy ny fampahafantarana ary ny fampianarana ny aminy hoe Andriamanitra telo nefa tokana ihany raha tsy ny fanahy masina mihitsy no miasa ho aminy a mba hahalalany sy inony fa Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina telo samy manana ny maha izy azy kanefa tokana ihany io zany le hoe Andriamanitra monoteiste ny Andriamanitra ny atao hoe kristianina fa Andriamanitra telo nefa iray kosa zany a Dieu trinitaire tokana le Andriamanitra ivavahany fa misy persona telo miasa samy manana ny maha izy azy kanefa dia manambara n'Andriamanitra tokana ihany izany rehetra izany ny faefatra de eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo a dia misy dinika zay tokony hitondrana fanazavana fa ny tokony ataotsika no atorony Jesosy eto a ny amin'ny fangatahana atao amin'ny fivavahana zany hoe ianao zany raha mangataka de atao amin'ny anaran' Jesosy raha tsy voatononao hatrany am-piandohany zany a de azo amaranana ny vavaka hoe amin'ny anaranao Jesosy Kristy o noentina manisy manatanteraka izany vavaka izany zay zany le izy fa mety daholo ihany ny aminy hoe amin'ny anaran'ny ray fa aseho kosa hoe ray ny Jesosy Kristy so de ray afo zany ary zay le naseho ny
jesoa tari amin'ny resaka sy dinidinika fandraisantsika tany aloha ny amin'ny hoe ray roa tamin'ny reto jiosy reto hoe abrahama rainay de jesoa nany hoe raha zanaky abrahama ianareo a dia nino a fa tsy zanaky abrahama ianareo fa nrainareo didivoly satria mpamitaka hatramin'ny voalohany izy ka zay ny ilazana hoe raha manony ianao andriamanitra ray dia ampina hoe rainy jesosy kristy satria jesoa lay andriamanitra ivavahantsika ary andriamanitra ray jehova zepahary dia mazava tsara ny fanononantsika azy ary eto de ilazana ny hoe aza manao anakapo hoe fantatr'andriamanitra zay zahatra tokony ho lazaiko fa ao anatin'izay indrindra no ilana n'le fifatoan-tsaina fifatoam-panahy ao anatin'ny fanatanterahana ny fivavahana mba hifantoka tsara ao am' jesosy kristy le fivavahana hatao fa tsy fivavahana malalaka fotsiny eto zany de tiako ny marihana amintsika zany a fa mety nefa tsy ampy fa malalaka fotsiny le hoe andriamanitro sinsis raha tsy farananao ny filazanany zany hoe amin'ny anaran' jesosy kristy no entinay maniry manao zany vavaka zany a de mety afarany hoe ianao miantso hoe andriamanitro nefa ilay ratsy ny mamaly anao ahoana zanako zay le izy ady zany zavatra zany a tsy maintsy faritatsika fa jesosy raha nampianatra ny vavaka de nilaza mazava izy hoe raha mivavaka ianareo de zao atao rainay zay ainy an-danitra ho amasina iny totady be ny fangatahana ary zay malaza ny momba an'andriamanitra iny a de entiny ilazana fa tsy andriamanitra malaladalaka fotsiny tahaka an'izay fanaon'ny olona tsotra ka mieritreritra hoe de ho fatany ihany re zany fa any aminy zany mandeha fa eto am'ty zao tontolo zao ty a de misy fivavahana maro ary samy laza ny andriamaniny avokoa reo andriamanitra reo fivavahana zay milaza fa makany amin'andriamanitra eo ady zay no mahatonga atsika hiresaka momba n'ity hoe amin'ny anarany jesosy ity satria ny antony de zao mbola iresaka tsika any amin'ny boky ny asan'ny apôstôly amin'ny fotoana tsy fantatroany fa rehefa tonga zany ao anatin'io a natonga nylay batisa amin'ny anaran'i jesosy natao tao de zao ny momba n'andriamanitra ray de efa fantatry reo olony reo mikazikazy fa ny am' jesosy no tsy fantany ny am' jesosy no tsy nekeny ny am' jesosy no tsy ninony noho izany a rehefa natao batisa izy ka te andray ny falay masina de tamin'ny anaran' jesosy nanaovana batisa azy satria izy efa natao batisa tamin'ny batisa ny fibebahana zay nataony jaona kanefa tsy nahazo ny falay masina satria batisa ny fibebahana io batisa ny jaona io ary rehefa nangataka izy ireo hoe ahoana ny azahoanay ny fanay masina de natao batisa amin'ny anaran' jesosy izy satria io ny tsy fantany ary io ny mbola tsy nandraisany ny fanay masina fa ny anaran' jesosy no azahoana sy andraisana ary hidira ny fanay masina ao anatin'ny olona ade zay ny anamafisany eto ny aminy hoe rehefa mivavaka isika de ao atao mifantoka ao am' jesosy zany ka hatrany ampiandohany isika de afaka mangataka zany hoe jesosy tompo ao ary rehefa tsy voatonontsika zany fa voatonona malalaka hoe andriamanitra ao jehovah sinsisa de ry ambany sika no manamarina manao hoe amin'ny anaran' jesosy no entinay maniry sy mangataka zany vavaka zany de mifantoka ao anatin'izay mafivavahana kristianina io fivavahana io fa tsy fivavahana judaista akory fa ny fivavahana judaista de reo hitatsika ireo tsy diso fa azy zany fa ny atsika mahakristianina atsika de amin'ny anaran' jesosy no ifantohany vavaka sy ny ataka zay taterahantsika ary zany no azahotsika mandray sy misitraka ny asa ny fanay masina ka na zay tsy takatry ny saitsika azy na zay tsy everitsika fa tsy voatony ny vavantsika azy de zay le hoe ny fanahy no miasa amin'ny vavaka zay tsy voatonontsika kanefa tokony ho anjaratsika eo anatrehan'ny tompo a de ny fanahy no mangataka sy mitalao atsika amin'ny anaran'ny tompo ao an-danitrao zay zany a no resahana amintsika mikasika n'ity le hoe ahoana moa zany ny anaovana ny fivavahana
sy nentiny ilazana le hoe amin'ny anaran' Jesosy ka amin'ny anaran' Jesosy avokoa ny atao rehetra amin'ny anaran' Jesosy indrindraindrindra ny vavaka zay tanterantsika ny atao rehetrarehetra ihany koa ama-kristianina zany dia atao amin'ny anaran' Jesosy avokoa raha anatitra fanatitra ianao raha anao hafatra sy teny ianao raha ampahery olona ianao raha ohatra ka hanampy mahantra ianao dia atao amin'ny anaran' Jesosy zany ngeny mahatonga an'iren'ilay olona manatanteraka asa samy hafa le manao fanampiny reny reny ONG sinsisy reny tsy maintsy manona ny anaran'le ONG hoe zao zavatra ataonay aminareo zao a de tanterahanay a amin'ny anaran'ny fikambanana zay maniraka anay akaty aminareo noho izany raha ny fiangonana na ny kristianina ny manao zavatra zay rehetra ataony de ataony amin'ny anaran'i Jesosy ary mila tononona mazava zany a ievany ataon'ireny olon'ireny sy ny ataon'ny fiangonana na ny ataonao ama-kristianina anao zay zany a no atanterantsika de hitantsika amin'ireny hoe iraky ny filoham-pirenena reny fa tsy hoe tonga any izy irahan'ny filoham-pirenena nefa de rehefa tonga any izy de hoe omenay ianareo reto vatsy fitsinjo reto sy ny sisa ka de raisoary fa tsisy fanonana hoe amin'ny anaran'ny filoham-pirenena naniraka anay tonga de tsisy zany ary idiran'ny atao hoe idiran'andro am'izany zay manatanteraka an'izany kanefa tsy nanonona ny amin'ny hoe iraky ny filoham-pirenena izy ary avy amin'ny filoham-pirenena nanaovany an'izao zany aza olombelona fa ity Andriamanitra noho izany dia amin'ny anaran'i Jesosy no anatanterantsika ny zavatra rehetra. Ny fahadimy sady farany a dia misy dinidinika sy resaka zay tsara ifatoana eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo eo moa de ambara amintsika le filazana hoe Jesosy efa naharesy izao tontolo zao aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana hoy Jesosy matoky zao efa naharesy izao tontolo zao totrany miteny zavatra efa vita Jesosy Kristy ary eto a dia tiako ny miresaka amintsika amin'ny hoe misy fampiasana fotoana amin'ny grika zany a amin'ny lafiny atao hoe fitsipitenenana na grammaire osika de misy lanjany ny antsoina hoe mode et temps zany hoe ny mode sy ny temps zany a dia misy lanjany rehefa anao fitanisana ary tsy amin'ny matoateny ihany fa na amin'ny adjectif zany a na amin'ny naona ihany ko anarana satria reo ny azy a de misy ny atao hoe conjugaison de misy ny atao hoe déclinaison ka ao anatiny reny fitanisana reny a de misy lanjany eto zany a de fitanisana matoateny no resantsika ka ny mode sy ny temps de misy lanjany tokoa ary eto zay nampiasaina am'izany atao hoe voambolana na atao hoe matoateny zany a eo am'le hoe efa naharesy izao tontolo zao de nampiasaina eto a lay atao hoe aorista io atao hoe temps aorista io a dia ny grika no manana azy dia io no nampiasaina io temps aorista io a rehefa ampiasaina dia izao no heviny zay fonosiny zany atao hoe fitanisana matoateny ao amin'ny grika zany ny temps aorista no fotoana zay atao hoe efa vita nefa tsy miverina intsony ndray mandeha tsy miverina ny fanaovana azy ary io ndray mandeha tsy miverina io a dia tanteraka mihitsy ny dikan'izany ary mazany io temps aorista io zany dia amin'ny teny sy ny asa zay ny tanterahan'i Jesosy atao anatin'ny fanekina vaovao no resahana momba an'izany andeha ka ohatra anankiray a de am'izay azontsika le izy ao amin'ny Jaona toko 7 ny andininy 4:40 de ahitsantsika anio fitanisana io andeha averiko le izy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay hitantsika ao anatin'izay a le hoe nitiavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra reny zany a de mitanisa zay zavatra nataon'Andriamanitra indray mandeha tsy miveriny reny satria temps aorista
io filazana io nydikan'izay de hoe nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao ny ka efa nataony ray mandeha ary tsy miverina tsony zany zay l izy ny fanomezan'andriamanitra any jesosy de efa natolony ary tsy miverina tsony zany nydikan'izay zany de hoe sao tsika mieritrehitra hoe ateorina mbola aseho indray hoe tian'andriamanitra nareo de nomeny zavatra vaovao indray tsy tompoko efa vity zany ary tsy misy fiverenany intsony ka tsisy andrasanao tsony ao fa efa vity zany ary zay no mahatonga ny hoe tena blasfemi ny fieverina fa hanombo an'i Kristy fanondrony indray amin'ny hazo fijaliana jesosy tsy ho voaombo amin'ny hazo fijaliana intsony fa efa vity zany ary ndray mandeha tsy miverina intsony ety ambany masoandro de toy izay no hitantsika eto zay l izy jesosy efa naharesy zao tontolo zao nydikan'izay ny fandresenany zao tontolo zao de efa vita tsy miverina tsony fa efa tanteraka zany anjarako sy anjaranao zay mivelona sy mamakivaky mivanim-potoana no mandray an'izany ampinoana ka afaka mitondra fandresena ihany koa amin'ny alalany zany fandreseny jesosy zany ny fahavalo sy zay rehetra mitondra fahoriana tsy hananana fiadanana sy fifaliana aty ambany masoandro ary de zay ny ilazana amintsika fa hoe ny fampianarana sy ny teny ary ny fanambarana ampiasana ny ty atao hoe tan aorista ty de ndray mandeha tsy miverina satria tanteraka zany asa natao zany ary zany asa tanteraka zany izay indrindra ny ilana ny finoatsika sy ny fanantenantsika ary ny fitiavatsika ny mpamonjy mba handraisantsika amin'ny fahatokiana ny teny rehetra zay nambarany ary tony de isany ao anatin'izany satria efa vita efa tanteraka efa azo antoka eo amin'ny fiainana hanjarako sy anjaranao no mandray an'izany de zay ny hitantsika ny hoe milaza zavatra efa lasa izy kanefa mbola ho asy anao zay mandray an'izany de azo nampiasaina amin'ny ho avy avokoa andeha ho jerentsika hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao no omeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany hoe ny anjarantsika de mbola afaka miverina fa miasan'andriamanitra kosa de efa tanteraka farany de irososika eo amin'ny fizarana fahatelo sady farany dia ny tendry mialoha rososony zany rehefa jerena dia tsy de misy filazana mivantana loatra ny momba ny tendry mialoha rososona ao anatin'ity jaona toko fahinambe folo ity fa filazana kapobe no hitantsika ato dia ny fanavahany jesosy ny mpianatra amin'izao tontolo zao io zany de ety maneho ny hevitra zay momba ny tendry mialoha rososona zay zany no resantsika ary mamarana ny fanazavana ny filazantsara zay no soratany jaona ary ny toko fahinambe folo ivavaka isika riavana ry andriamanitra rainay izay ny an-danitro rainay amin'ny alalan' jesosy kristy tomponay ianao fifaliana ao anay ny misaotra anao satria tanteraka soamantsara izao fotoana izao tompo zay no azo natolotra fa fantatray fa ianao afaka mameno zay banga afaka manampy zay tsy feno fa ny rinay de mba ho tafitany amin'ny olonao zany fampianarana zany ary hitombo amin'ny finoana izy ireo aharitra tsara amin'ny fanantenana ary iaina amin'ny fifaliana ao aminao Kristy mpamonjy fanainao masina ane Jesosy hitaridalana azy ireo ho amin'ny tsara rehetra anao ny sitraponao ka ho akasitrahanao ary ho tantaninao sy vimbininao ny fiainany ary ho terizinao mba ny fahasoavanao mandrakariva izy ka hoeniky ny fitahinao ny fiainany tompo mbola apetraka eo am-pelantananao indray ny toy ny fampianarana amin'ny ho avy ary anao Jesosy no nakina anay ny zavatra rehetra satria ianao ny fahatanterahany rahateo koa
dia izany vavaka izany tompo dia tianay raha faranana sy akambana mba ho amboara-tokana eo anatrehanao miaraka amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo zy any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny any an-danitra be ho anay an'io zy anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaky ny namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ilay ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia fifaliana lehibe no maneho fisaorana n'Andriamanitra araka izany tonom-bavaka izany ary fankasitrahana antsika rehetra nanaraka izao fampianarana izao hatramin'ny farany. Ny rinay ry havana dia ny anananareo fifantohana mandrakariva mba hitombonareo amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana sady tompo ny finoantsika amin'ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra araka ty filazantsara an' Jesosy ny soratany Jaona ity. Ny amin'ny manaraka zany a raha tsy misy fandaminana dia miditra amin'ny toko 7 sika. Raha ohatra moa misy fandaminana dia avy hatrany a dia miresaka momba ny Jaona voalohany isika ary ny toko voalohany amin'izany. Dia hitantsika eo zany a fa efa andramantsika sady mamaky an'izany a mba hahafahantsika miomana ny amin'ny Jaona toko 7 na ny Jaona voalohany toko voalohany ihany koa. Dia amin'ny zoma hariva toy izao indray zany isika no miona ary dia manantena antsika fa mbola anana risiposy fahazotony isika satria efa mandroso makany amin'ny fahalalana tanterantsika izao zany tendry mialoha rososony zany ary inoko fa efa ao anatinao tsara zany ka ekenao mihitsy ankehitriny no hoe ay ve satria tany aloha isika dia tsarona tokoa zany hoe ahoana zany tsy miakatra ave Andriamanitra rehefa manantanteraka zany fa rehefa mamaky am'izay isika sy miaina ary hanoloranao itony dia milaza n'izany dia mihitantsika hoe ay ve zavatra ratsoratra masina mihitsy izy io e fa isika fotsiny tsy nalalatra amin'izay dia ho hitantsika miandalana eny ihany a mandra-patapitry ny fampianarantsika izany. Ny afatra ho antsika faharoa dia ny hoe mazotoa mivavaka ary aoko isika hifampivavaka. Za hivavaka ho anao, ianao mivavaka ho aho, isika mifampivavaka. Dia aoko isika azoto hatrany andray anjara amin'ny rojim-bavaka famonjena satria isan'ny fanatanterantsika zany afatry ny mpitandrina zany a ny rojim-bavaka famonjena. Ny manaraka an'izay dia manentana antsika mpianakavy ny finoana mba ho tonga maro amin'izay hivavaka satria efa azo lazaina fa raha eo amin'ny lafiny ny resaka momba amin'ny fahasalamana efa tokony efa mby ho levona tsikelikely ao anatin'ny saitsika ny tahotra ny orooro momba nyty atao hoe coronavirus ity na covid-19 fa efa manomboka mafana zao ny andro a ary dia efa manomboka mandeha daholy ny mpianakavy ny finoana. Sao zasy ianao zatra ny fioboana misy tononkalo zay nisoratany ny mpanompon'Andriamanitra nankiray zay a dia le nampitondray ny teny hoe zatra ny fioboana lasa fakapanahy io ny efa rany ary bila tsy ho resy ary tady ho andresy mihitsy ny tena zany atao hoe fioboana zany satria lasa misy fahalainana lasa misy fanamarina tena ao anatiny zany fioboana zany. Aoka mba tsy ho ianao zay matanjaka fa ho an'ny marefo ary ho an'ny marefo tena marefo zany mbola mipetraka ny trano zany. Ka raha mahatsiaro anao hoe za le tena mbola marefo dia tsy misy tsino anao akory zany satria mbola fahamalinana fa rehefa isan'izay atao hoe matanjaka ianao na marefo ihany fa efa mba mareforefo fotsiny dia tongava fa efa afaka miomana ho amin'izany fiombonana sy firaisanalatabatra amin'ny tompo zany sika rehefa tonga ny fotoana ary koa afaka mandeha mivavaka isika satria malalaka amintsika ny trano fiangonana. Manarak'izay a dia ambarantsika ihany koa fa amin'ity taona ity a zao taona 24 izao 20/20 sika dia ho tanterahana ny voka dehibe zay tokony nataontsika tany amin'ny andro pasika tany
ary amin'ity taonytya dia amin'ny krismasy no anatanterantsika n'izany fotoana lehibe eo anivon'ny fiangonana rehetra izany fetim-piangonana lehibea no fanatanterahana ireny voka dehibe renya ka dia amin'ny krismasy zany no tanterantsika izany zao sika dia efa afaka miomana ny amin'izany mbola omenantsika amin'ny fotoana manaraka ny fanomboana sy famaranana ary ny ivony zany atao hoe voka dehibe zany ny ivony moa zany dia ny amin'ny krismasy 5 Desambra zany ivon'ny voka dehibe zany de zay zany no tsara mifantatritsika zany ko no fanetananatsika mpianakavy ny finoana amarana izao fotoana izao isika manasanao aho mba hitsangana amin'ny fifaliana hitsangana amin'ny fahatokiana ary hitsangana noho ny fiadanan'ny tompo zay hatolotra ho anao ka mba hanananao ny fifaliana tanteraka ao amin'ny Kristy mpamonjy ho tanteraka aminareo ane itsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho an'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Retumbu muzi o ampiasa wedi jubanu ambaerire rala vogeza mpautana ama nikadrany satana fahadu zakura sy mitoriny filazantsara ka ny feokokoa sandrajo iterana dia manitra Sakura, si me tu